mamerina ny arahaba ao atsika rehetra izay manaraka izao fandarana mafinaritra dia mafinaritra izao ary mino fa dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny fiadanan'i Jesosy mba hirotsaka ao amin'ny tokantranonao ary ankehitriny dia andeha vavaka hatrany no hoentsika isantarana izao fiarahana izao. Vavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotra anao izay satria mbola afaka mihaino teninao, koa fanirinay raha ilay fanahy mahery avy aminao mba hitaridalana anay, hatakaranay ny tianao ambara amin'izao fotoana izao. Mitenena Jesosy malalo fa vonina iainanao izay mpanomponao. Amen. Eny ary andeha hijery izay voasoratra ao amin'ny Josoa toko 4:12 isika. Ao amin'ny Josoa toko 4:12 ka ny 12. Io no tenin'Andriamanitra izay fampaherezantsika amin'izao takariva izao. Josoa toko 4:12 ka ny 12. Rehefa samy nahita isika dia hovakiko amin'ny feo avy izany tenin'Andriamanitra izany. Arakehitriny omeo ahy iry tendrombohitra iry izay nolazain'i Jehova tamin'izany andro zany. Fa efa renao tamin'izany andro zany fa hitoetra teo ny anakita sady nisy tanàna lehibe mimanda angamba omba Jehova dia aroka azy aho arak'izay nolazain'i Jehova. Izany no tenin'Andriamanitra izay miteny manao hoe arakehitriny omeo ahy iry tendrombohitra iry. Fiakanana lehibe zany raha lasana vavy malala. Raha mijery marina antsika ny amin'ny tsangan-javatra izay nahatonga ankaleba ny lazana zany tenin'Andriamanitra zany dia fantatsika tsara ny dian'izy ireo izay niala avy tany amin'ny tany Ekipta, ilay tany nanandevozana n'izy ireo ary hiditra any amin'ilay tany nampanantenana. Tonga ihany ary tanteraka avokoa ireo teny fikasan'i Jehova rehetrarehetra. Tonga tao ihany koa ary Josoa sy ry Kaleba izay anisan'ny olona finoana tamin'izany fotoana zany, olona mahery fo tamin'izany fotoana zany, olona tsy mba ketraka mihitsy ary olona izay mpitarika tonga tao amin'izany tanàna nampanantenana izany. Rehefa tonga ireo vahoaka rehetrarehetra ireo dia nanomboka nizara ny tany mba honenany, nizara ny tany mba hivelomana ary araka ny lamina izay napetraka tamin'izany fotoana zany dia zao apetraka isam-pokony avy ireo foko tsiraray avy tao amin'ny zanak'Israely. Dia zao Kaleba dia nafinaritra, mahaliana ihany koa ary mahavariana ihany koa ny zavatra nataony satria izy dia nifidy manokana any anakita araka ny efa noresantsika tao amin'ny Josoa toko 4:12 ka ny 12 manao hoe omeo ahy io tendrombohitra io fa ao ngamba no hitoetra ary ireo anakita izay mitoetra ao dia tsy maintsy horohana hiala tao. Izany no defi na fiekana lehibe izay nataon'i Kaleba tamin'izany fotoana izany. Fa taiza tokoa moa ireo olona ireo, taiza ireo anakita ireo, voalaza fa tao an-tendrombohitra tao nisy azy ary ireo olona ireo dia olona miavaka satria olona goavam-be, olona matanjaka be ary olona tena tsy azo atao ninina raha ny tanjany no jerena. Ny zavatra misy nefa ny dia zao, Kaleba tamin'izay fotoana izay raha jerena ny tantara dia efa any amin'ny 5-20 taona, zany hoe efa somary nahazoazo taona
efa somary lehibe ihany no sanyteny an'izany manao hoe omeo ahy io tendrombohitra io. Fanontaniana mipetraka raha lasana vavy malala de zao, fa inona no antony ny fidianana an'izany tendrombohitra zany? Fa maninona ny tsy mba leloha sa mahavokatra na havoana mba tonga ny fiainana ilamindamina? Fa naninona no tendrombohitra no nisafidiany? Ary araka ny fanadihadiana nataona lasana vavy malala, raha mamaky sika ao amin'ny nomery 17:12 andeha amaky an'izay tenin'Andriamanitra zay tsika ao amin'ny nomery 13:10 ka ny 14:12 dia izao no ambaran'ny soratra masina mikasika an'ity toerana ity. Nomery 13:10 ka ny nomery 13:10 ka ny 12. De niakatra tao amin'ny tany atsimo izy ka nakany Hebrona ary teo Aimama sy Sesay ary Talmay teraky ny Anakita. Izany hoe raha atao zany zay fanadihadiana zay de zao, ireto Anakita zay mipetraka tao amin'ny tendrombohitra ity zany de zao teraky ry Talmay sy Aminana ary Sesay. Zany hoe sokajiana ireny olona goavambe ireny, olona lava sady mipetraka any amin'ny tany avoana any izy vao mahazaina. Ary tsara manamarika raha lasana vavy malala fa izany olona zany de tena natahoran'ny olona tamin'izany fotoana zany. Sarotra resena zany olona zany satria manana tanjaka, manana hery ka tsy sa manatokatana an'izany. Apetraka indray ty fanontaniana ty manao hoe inona ary no nanosika any Kaleba hakan'ny toerana io? Satria raha fijery amin'ny olombelona sy ny fahaizan'olombelona de zao, izany tendrombohitra zany dia toerana voalohany indrindra aloha tsy misy rano. Any Andohasamy misy rano fa any tendrombohitra de tsy misy rano. Ny faharoa de zao, raha hiakatra zany tendrombohitra zany ianao dia ho vizaka, ho reraka satria miakatra. Fahatelo de zao, izany toerana zany dia sarotra ny lalana makany, tsy mba arabe mikodana fa lalana kely telo de tery, ajoitany hoe lalana tery sy kely fa mbola toerana lalana be vato. Ary izany tendrombohitra zany ihany koa dia toerana fiheren'ny biby masika zany. Zany zavatra hitantsika, reo karazana biby masika rehetra dia tazantsika any amin'izany tendrombohitra zany avokoa. Ary teo amin'ny Malagasy, izany tendrombohitra zany dia toerana misy fahavalo, any fahavalo no mipetraka. Ary hitantsika eto ihany koa fa tany reto fahavalo reto no mipetraka, tany reto Anakita reto no mipetraka. Tsy vitan'izany fa ao reo zavatra sarotra setraina toy ny rivotra sy ny sisa. Izany no tendrombohitra izay nofidiany Kaleba ho nenana, nofidiany mba hipetrahana. Ry havana malala, izay raha fijery maha olombelona. Fa raha mijery ny Baiboly isika, raha ny Baiboly ny jerena dia manana ny heviny manokana ny tendrombohitra. Satria ny tendrombohitra tokoa mantsy no toerana izay fionan'Andriamanitra amin'ny olona. Ohatra Mosesy, rehefa naka ny didy 10 Mosesy dia tsy teny Andohasa no nionan'izy ireo tamin'Andriamanitra. Tsy tany amin'ny toerana lemaka no nionan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, fa nasain'Andriamanitra izy mba hiakatra ny tendrombohitra. Zany hoe toerana fionana amin'Andriamanitra zany ny tendrombohitra. Ny faharoa manarak'izay ty zao, raha mijery ny testamenta vaovao isika dia teo a-tendrombohitra Jesosy no nifandray tamin'ny ray. Teo tendrombohitra Jesosy no nivavaka
nandritry ny alina efa nataon'i Jesosy zany tany an-tendrombohitra. Toerana hivavahana ihany koa zany ny tendrombohitra. Zany hoe ny tendrombohitra dia fifandraisana ara-panahy. Noho izany, lesona voalohany tiako tsoahana dia zao: rehefa mangataka amin'Andriamanitra dia andeha hahay angataka isika. Ary ny fangatahany Kaleba no fangatahana modely indrindra. Io no fangatahana tsara indrindra, satria ny momba ny ara-panahy no nitadiaviny indrindra hoe ahoana no ahafahako tena mifandray amin'Andriamanitra. Mo tsy izany va no zavatra tokony ataontsika ihany koa amin'izao fotoana zao, ao anatin'izao toerana izao toe-javatra izay miharatsy hatran'izao. Mbo ve tsy ny hatsara ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra no tokony atao? Kanefa ihany koa raha lasana vavamalala, misy lesona lehibe azo tsoahana ihany koa ny amin'ity tendrombohitra ity. Tsarovy fa ny miaraka amin'Andriamanitra dia tsy mora. Sao dia mieritreritra ianao fa efa miaraka amin'Andriamanitra dia ilamina be, ho paradisa be, tsisy problema mihitsy ny fiainana, tsia. Ity tantara ao amin'ny Josoa 4:12 ity dia miteny amintsika mazava fa ny miaraka amin'Andriamanitra dia tsy mora. Kanefa kosa efa nomen'Andriamanitra teny fampanantenana fa rehefa miaraka amin'ny dia tsy maintsy mandresy. Lesona azo totomina ihany koa ny amin'izany tantara zany dia zao: betsaka ny olana goavana rehefa manomboka miditra miaraka amin'Andriamanitra isika. Misy olana be dia be izay betsaka, goavana, makadiry zany. Kanefa ny zavatra mahafinaritra raha lasana vavamalala, rehefa manao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra isika, rehefa feno finoana isika, dia horavana zany olana izany. Ary tô tia tena amin'Andriamanitra indray ary manao hoe: aiza indray Andriamanitra misy olana anaovako fanandramana miaraka aminao? Dia omen'Andriamanitra misy indray ny olana. Io indray fa tonga ny olana. Dia mahafinaritra fa voavandra zany olana zany. Dia mahafinaritra ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra tahaka ny nisy tamin'ny Kaleba izany. Satria raha mamaky tsika ao amin'ny Josoa, andeha hijery izay voasoratra ao amin'ny Josoa 5:10, ao amin'ny Josoa 5:10 ka ny 14:12 dia izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra. Josoa 5:10 ka ny 14:12. De noroan Kaleba ny ala tao izy telo lahy, taranaky ny anakita, Sesay ary Ahimana ary Talmay. Zany ry havana no ny hafaran'ilay tsangan-javatra. Taranaky anakita, Sesay sy Ahimana ary Talmay izay azo lazaina hoe matanjaka, goavana, tsy misy maharesan'izy ireo. Fa eto dia voalaza fa noroan Kaleba izany olona izany. Noroan Kaleba zany fahavalo zany. Nefa nitady io fa Kaleba tamin'izany efa nahazo azo taona ihany. Ny tena marina zany tsy tamin'ny herin'ny Kaleba no nanany fahefana nandroaka an'ireo olona ireo, fa azo antoka fa fen'ny herin'Andriamanitra izy, satria ny fidy an'Andriamanitra ho lohalarana hany ka voaroka avokoa ny ala tao anatin'ity tendrombohitra ity ireto fahavalo ireto. Mbola amafisiny ao am-pitsara, ao am-pitsara 1 ka ny 20 dia izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra ao am-pitsara 1 ka ny 20 dia izao no ambaran'ny soratra masina. Pitsara 1 ka ny 20. Ary Hebrona dia nomeny an Kaleba arak'izay fa nolazainy Mosesy, ka noroan Kaleba ny ala tao izy telo lahy, taranaky ny anakita. Voaroka tao reto taranaky ny anakita ireto araka amin'ny voalazany tenin'Andriamanitra. Ry rahalahy sy anavavy malala izay miaino any io, rehefa tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia tsarovy fa tsy hanakera aminao ny devoly,
tsy anakera aminao ny ratsy rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra anao, ka ataovy zay ahatsara fifandraisana anao amin'Andriamanitra. Tadio ihany koa fa rehefa tafaray tanteraka amin'Andriamanitra ianao dia ho betsaka amin'ny fitahiana azo. Satria raha mamaky isika ao am-pitsara toko voalohany 1:5 raha lasaina am-pavamalala dia izao no zavatra misy pitsara toko voalohany ka ny 1:5 vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy izy, homeo tso-dranao fa tany tsy misy rano no nomenao aho ka mba homeo loharano koa aho. Dia nomeny Kaleba azy ny loharano ambony sy ny loharano ambany. Zany hoe lasa any zany ny olona no mitady loharano, lasa loharam-pitahiana ho an'ny hafa zany ny fisiany Kaleba tao anatin'io toerana tendrombohitra io. Izany raha lahy sy anam-pavamalala no fitahiana azo rehefa manao fanandramana, manao lohalarana an'Andriamanitra isika. Raha fehezina zany rehetra zany, lesona lehibe zay tiako mba homenanao, tiako mba hiainanao mitokantrano dia zao. Mpamboly ve ianao ao io? Mety mpiompy ve ianao ao io? Mety mpiasa birao ngamby ianao? Mety mpampianatra? Mety mpianatra? Mety manao asa tanana? Mety mpivarotra sy ny sisa sy ny sisa? Ninona sokajin'asa misy anao? Tsotra, mazava ny tian'Andriamanitra tongavana dia zao. Ataovy lohalaharana izy. Ataovy lohalaharana izy dia ho feno fitahiana ianao ary voaka ho mpandresy. Ary ny olona rehetra manodidina anao dia anatona anao avokoa, manao hoe ato aminareo tokoa Andriamanitra. Migoka ny amaminy fitahiana rehetra ao aminao ihany koa no manodidina rehetrarehetra. Tsy hoe noho ny fahaizanao no nahatonga zany fitahiana zany, fa noho ny fifandraisanao velona tamin'Andriamanitra dia lasa fantsona hikoriana an'izany fitahiana zany ianao dia miparitaka makany amin'ny manodidina izany fitahiana izany. Ny faniriako manomboka androany dia ny ahatonga anao, ny ahatonga ny tokantranonao mba hanao lohalarana an'Andriamanitra. Andeha hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra azy any an-danitra, misaotra anao izahay satria mananatra anay mandrakariva ny teninao, fa mila manao lohalaharana anao izahay. Ny fifandraisana tanteraka aminao izay ihany no fanalahidy hivoahana amin'izao fiainana izao. Satria rehefa nifidy ny tendrombohitra Kaleba izay feno fahavalo, feno korontana, eny mety feno zavatra matahotra, dia tsy natahotra izy satria ny tendrombohitra dia milaza ny fihaonana aminao. Ny tendrombohitra dia manambara ary maneho ny fanaovana anao lohalarana. Koa ny faniriako izao tokantrano izao anie dia anao lohalaharana anao, anana fifandraisana ety dia ety aminao. Ka no fisian'ity tokantrano ity tompo malalo dia hikorianao ilay fitahiana avy any ambony, lasa fantsona hikoriana amin'ny fitahianao izao tokantrano izao, ka tonga nyity tokantrano ity hizara zany fitahiana zany ihany koa an'ny hafa. Ka manomboka androany dia hanana fifandraisana velona, hanana fifandraisana matotra miaraka aminao izao mpiaino izao. Koa manonona ny fiadanan'ny Tompo ho an'ny tokantrano tsiraray avy mba ho feno fahasoavana sy fitahiana amin'izao takariva izao. Tononona sy angatana mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.